Tsy antoko natao fiatrehana fifidianana fotsiny ihany ny antoko tiako i Madagasikara fa antoko velona sy miaina isanandro ary manaraka akaiky ny raharam-pirenena. Manana vina mazava ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ihany koa ny antoko. Ny fampizara vaovao, ny fanakalo hevitra manoloana ny andraikitra tokony ho sahanina eto amin'ny firenena, ny teo anivon'ny tima Ambody Atrimo izay natana ny solon-tena avy amin'ireo fokotima. Samy mahafantatra ny rehetra fa mafy ny manjony malagasy sy ny firenena ankehitriny. Ka tsy afaka itazapotsiny ny tima fa manana andraikitra feno ampafantatra amin'ny malagasy fa tsy izao no tokony hitondrana ny firenena sy ny tena ho tokony fiainan'ny malagasy eto amin'ny tinosy manan-karena sy hiazaka zany vahiny hiarah-miasa ity. Hoy ny solom-bavam-bahoaka Mamy Rabenirina nandritra izany. Raha tonga dia anao dingadava be dia hienitsika tatoato sady amin'ny maha-député ihany dia fa resahana be ny hoe fisiny motion de censure na tsy fisiny eny anivon'ny anteniera amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa ny régime misy atsika dia mody atao hoe suivi parlementaire, zany hoe ny gouvernement izay mitsangana dia mivoaka avy amin'ny parlement, avy amin'ny alalan'ny fanoloran'ny mpikambana anivon'ny antenimieram-pirenena sosokevitra anarana izay ho prime ministre ho tendreny ny filoham-pirenena. Ny zava-misy anefa fantatsika fa ny ireo maro anisa izay mpanohana ny fitondrana ihany ary tsy tao anatina session akory no nanatanterahana ny fanendrena prime ministre farany teo. Izao ia dia miverimberina eo ambavan'ny tsirairay ny resaka motion de censure dia hoy ia hoe tsy misy setroka tsy misy hafa fa matoa misy miresaka le izy dia misy mikonokonona any. Ny hoe nahita maso an'le izy na efa nanao sonia an'le izy za manokana aloha mbola tsy nanao sonia fa vonona hanao sonia satria izahay amin'ny vondrona parlementaire mpanohitra dia anisan'ny efa manana antotan-kevitra izay hoentina anamafisana zany fitsim-pahavitikizana gouvernementa izany. Fa matoa le izy resahana foana dia midika zany fa misy mikonokonona any ambadika any. Iza no mikonokonona any? Za aloha eto dia miteny amintsika fa io resaka miainga amin'izao fotoana izao io dia tsy mbola avy amin'ny fanoherana, fa matoa rehefa tsy avy amin'ny fanoherana io dia mazava ho azy fa na avy amin'ny tsy miankina izay milaza ny tena no eo anelanelany eo na avy amin'izareo maro anisa ihany. Dikan'izay matoa misy zany dia misy manomboka mandrehatra afo any, misy manomboka mikopakafo any ary misy manomboka mahatsapa any fa tsy mandeha marina ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Betsaka ny zava-mitranga manahirana ny vahoaka ankehitriny, tsy fanomezan-tsiny fa ao anatin'ny fahantrana ny malagasy amin'izao ka sahirana mitady izay hoanina androany. Anjary ny antoko politika kosa nefa ny mamoa azy ireo ary izany no antom-pisin'ny antoko tima eto amin'ny firenena ho hiatrany ity solom-bavam-bahoaka ity. Misy amin'ireo firenena lehibe no vakivava manoloana ny fomba fitantanana any Madagasikara, hoy ny fanazavana. Namory olona tetsy amin'ny CCI izy hoe anao PEM foatra ny karazana fanangonana investisseur ny natao teo izay tsy hita izay toyiny. Tapitra ihany le mandat, tafaverina ny tondra ihany zareo fa tsy nisy le PEM. Dia izay ihany no mitranga amin'izao fotoana izao. Fa misy firenena-dehibe anankiray za tsy hanonona le anarany rehefa manao mise à jour zay ny filazanay azy update, rehefa manao resaka manao mise à jour ny situation amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'izy ireo zahay dia ozy dia voatenitra zareo mihitsy zay ny amin'ny hoe tsy manana plan de travail mihitsy ny fanjakana. Nanana mapitsika impiro avozana, nanana manifesto tsika, aveo tsika nanana map plus, aveo tsika mbola manana ny inty izy mise à jour fampanarana ny toetrandro an'ireny zavatra ireny satria zavatra tamin'ny 2023 situation teto Madagasikara tamin'ny 2023 efa tsy mitovy amin'izany intsony amin'izao iainantsika amin'izao fotoana izao. Raha nety ny paikady napetraky ny fitondrana tao anatin'ny fitotoana dia efa tsy ho toy izao i Madagasikara ho hiatrany ity solom-bavam-bahoaka ity. Iroso amin'ny andraikitra ny tima Ambody Atrimo ka anomboka amin'ny fanavozana ny borony fokotima izany. Mazava ny tanjona dia ny hatsapany malagasy
fa vina tsara ho an'ny fiainany no atolotry ny dimazy. Tany 9 hektara no omena vahiny ambolena varitskatsaka tafiditra ao anatin'ny tetikasa agropole ary $10,000 ny vola iodinao. Efa vita ny fifanarana ao amin'izany ary efa vita soni. Fisehoan'ny fahasairana anara-bola ho an'ny fanjakana ny zava-misy. Any ka nanolazaina fa tsy nety natao ho antony nanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024. Ny resaka hanomezana na fampanofana tany toy izao dia lasa mivadika ho fitiavan-tanindrazana izany ankehitriny noho ny resa-bola. Tokony tsy ho vita mora ity dossier ity izay tokony nakana fankatoavana teny anivony anteny miram-pirenena farafaharatsiny. Raha ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao tamin'ny rahatany Daewoo Corporation hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena. Bloqué le fitondram-panjakana zany ny amin'ny lalam-bola rehetra sahirana satria ny bailleur traditionnel moa zany manana marge FQ zany ahafahany mijery ny fomba nampiasaina ny vola rehetrarehetra sy ny tondra ara-toekarena izay eo ambany mason'izy ireo. Ka izany rehetrarehetra zany dia ananan'izy ireo zany ny mari-pahafantarana ny amin'ny hoe hakaiza afaka zao taona na zao taona i Madagasikara zany. Fa io fiazakazany fitondram-panjakana hoe makany Dubai, miresaka misono ho any Japon, ho ary sinsisa sy ny karazany io, na miresaka amina mpandraraha manokana sy manao fifanarahana manokana any andraindray le fifanarahana manokana izay mamatotra resaka tany zany ho avambe zany ao anatin'ny lalam-panorenana momba ny tany ary napetraka ny mpanjaka mifandimby teto ny tokony hiarovana ny tany. Daewoo Corporation tadiditsika tsara mihitsy adihevitra be tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana 10,000 hektara zany amin'izao fotoana izao resaka Israeliana. Farafaharatsiny zany adihevitra zany nakanalesona tamin'ny lasa tamin'ny 2024 raha ohatra zany ka hiverina fa tsy mety ny nataon'ny fanjakana tamin'izany ka nanenjehana azy dia farafaharatsiny asiana balizy raha zany ny adihevitra dia mba naitana teo anivon'ny mpanao lalàna zany nakana fankatoavana zany satria tsy tany kelany zany ary rehefa avy eo ny tena zava-doza anatin'izany dia zao hipetraka amin'ny resaka famatsim-bola $90 millions fotsiny ve izy ireo sa mbola misy tambony hafa izay mety mahasarika azy ho amin'ny Madagasikara. Tokony tsy hipetra-potsiny ireo solombavam-bahoaka manoloana ity fifanarahana nataon'ny fanjakana malagasy amin'ny orinasa Israeliana ity. Tokony isy ny fanadihadiana parlementaire momba izany raha toka tena hijanona amin'io ny fifanarahana satria iarahan rehetra mahalala ny tanjaky ny firenena Israeliana izay say mandrefy ireo firenenlehibe Europeana ho ihany irazafy manantany faniry. Dia ampanginina fotsiny mivavaka avelo ve le tany fa tsy otrandrany fa tsy otran'izany le izy fa tokony mbola misy adihevitra atao aloha indrindra ny miara-miasa amina firenena everina fa tena manahirana ohatran'ny Israeliana ohatran'io izao izy Israeliana ne malaza ny darokabonga tsy miresaka zon'olombelona zany io ka rehefa tafiditra amin'ny ampahany izy eto Madagasikara tsy fantatra moa le endriky le bay sy ny sisa amin'izy fa rehefa tafiditra amin'ny ampahany izy azo manontolo zay tiany ho azy satria firenendehibe ny Israeliana efa samandrefy ny firenena matanjaka ny Europa sy Europe de l'Est sy l'Ouest izy dia dikan'izay zany izy hoe tena mendrika anaovana adihevitra fa tsy tokony apetrapetraka fotsiny amin'izao io fanomezana tany sy fahazoam-bola amin'izareo Israeliana io satria raha ohatra zany ka tsy nety tamin'ny fanjakana teo aloha antony mety ho nanonganana dia tokony hitondrana adihevitra zany ary za dia miantso ny solombavam-bahoaka mihitsy hanokatra fanadihadiana enquête parlementaire mikasika an'izay le fiara-miasa amin'izareo Israeliana zay satria mety ho hihitatra amina lafin-javatra hafa io ary raha ten'izao io tsy voafehantsika dia mety hanimba ny taranaka-aoriana zay fiara-miasa zay. Tsy azo antoka anefa ny mety ho fisin'io fanadihadiana parlementaire io raha mbola ny maro anisa eny anivony anteny miram-pirenena no resainy ho hiatrany irazafy manantany faniry. Raha tena solombavam-bahoaka marina nefa dia tokony sahiteny sy asianitsy ny mpanatanteraka manoloana izao fanapahan-kevitra izao ary tokony ampatsiaha fa nytoy izao no nolazaina fa tsy nety tany amin'ny taona 2024 ka nanonganana fitondrana Ravalomanana marika kanefa ataon'izy ireo ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana.
Misy amin'ireo zanak'Andriamatoa Andrajoelina ireo ve manana andraikitra sy fahefana eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy? Raha eny, inona no andraikitra sahaniny? Tokony avoaka ho fantatry ny rehetra ny fanendrena ara-dalàna mifanaraka amin'izany. Raha tsy, inona no antony ahitana azy ireo amin'ireo lanonam-panjakana sy fifanarahana ary fivoriana iraisam-pirenena izay atrehan'Andriamatoa Andrajoelina amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy? Iza no miantoka ny fandaniana amin'ireny fanatrehan'ny fianakavian'Andriamatoa Andrajoelina ny lanonam-panjakana sy fifanarahana ary fivoriana ataony amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy ireny? Ireo fanontaniana efatra ireo no napetraky ny solombavambahoaka sy tendrandriana solonyaiko ho an'ny mpitondra ankehitriny tanaty taratasy misokatra. Raha ny lalàna malagasy dia tsy azo atao ny mampiasa ny fahefana eo am-pelantanana hanomezana tombontsoa manokana ny fianakaviana na ny namana. Tato ato anefa dia hita matetika miara-dia aminy ary mandray anjara amina hetsika amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy ireo zanak'Andriamatoa Andrajoelina. Tsy tokony ho tompotrano mionona malagasy hoy ny filoha hevitry ny antenimieram-pirenena ka antony nanaovana izao taratasy izao. Andrasana araka izany izay ho valitenin'ny mpitondra satria mila mangarahara ny fitantanana ny firenena. Mino sy manantena azo valiny mahafa-po anaty mangarahara amin'ireo fanontaniana ireo araka izany no solombavambahoaka sy tendrandriana solonyaiko satria mananjoa ahalala vaovao ny tsirairay arak'izay voasoratra ao amin'ny andininy fahiraika ambin'ny folo amin'ny lalam-panorenana. Tsy fahalalana ve sa taotry ny overtoerana no mahatonga ireo olona mandidina ny mpitondra ankehitriny tsy samanitsy azy amin'ny zavatra tsy mety ataony eto firenena hoy ny filohan'ny Antoko Vami androany. Isan'ny tranga farany tazona ny sainy maro ny tany nosy be nandritra ny fahatongava ny filoham-pirenena anao filan-kevitry ny minisitra tany an-toerana. Tokony ho tendreny filoham-pirenena ho mpanolontsainy manokana na koa minisitra na izay mety aminy ireo zanany rehefa tia niaraka aminy sy andray andraikitry amin'ny raharaham-pitondrany hoy ny antoko vahoaka amiray na ny Vami. Zary fanikan-dalàna ny zava-misy ary mahagaga ny fanginan'ireo azo lazaina ho nianatra manoloana ireny tranga ireny hoy ny anambarany. Na ireo mpanjakany fandimbo teto azy tsy nanao ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny ho iatrany ny fanamafisam-panazavana. Ireo le olona nandray azy satria ireo hoe dia tsy teny na dia iray ary hoe tsy mahazo manitsaka tapirosy nge zanakao dia le filoham-pirenena ke miraban'le manam-pahefana tsirairay avy nefa ny zanany ao aoriana ny vadiny ao aoriana manino manitsaka le tapirosy dia tsisy teny ve ho reo tsisy teny ve hoe tsy azo itsahana le tapirosy io fady manjanakao tsy mahazo manitsaka le tapirosy io. Dika zany zay tiany le filoham-pirenena atao no atao manino izy raha tonga dia mitsotra atao fitondram-panjaka dia mpanjaka ry zareo zany ka faharoa manarakarak'izay asevo ary no omeny ministra na omeny ministera ny zanany ahoana no antsahano tapirosy nefa ianao olona tsy manam-boninahitra tsy olo anaty fanjakana sa ianao ve manambany le Madagasikara indrena pomerina rege tsy nanao an'izany fa ny ranomasina ny valapariako zay no tineniny ty indray tena tany rehetrarehetra mihitsy no anaymenakavy aleo fa ho fanjakana mpanjaka am'izay zao mpanjaka anay Madagasikara. Manao izay tiany atao ny mpitondra satria ny malagasy matory mbola variana mitady sy miady amin'ny fiainana. Raha mba nisy na iray aza mantsy tonga saina eto amintsika fa ny fahorian'ny malagasy no ahafahan'ny mpitondra manao izay tiany ataony dia mety mbola azo ataony hanavotra ny firenena. Tsy homentsindry raha mitaza-potsiny sisa ireo mpanao politika sasany satria ireo avotany indray aza no manakena sy mitorabato rehefa mba mahazo fotsim-barikely sy ny kitsinjotsinjo io ho iatrany ny fanazavana. Matetika dia ao anatina vanim-potoana mahavaivay sy mangotraka ara-politika vao ahenona fiantsoana fifampiresahana sy fifanantonana eto Madagasikara. Dingana izay tsontsoniavina na tsy misy korontana aza samy mahatsapa ny rehetra fa tsy ampy ny sehatra ahafahana fanakalo hevitra ahafahana mametraka etika politika eto amin'ny firenena. Olana raha teo ny tsy fampin'ireo sekoly politika. Maro ireo antoko politika no nanasony ny satam-pitondran-tena no volavolay ny FS. Dingana manaraka taorian'ny fametrahana satam-pitondran-tenan'ireo antoko politika ny fanokafana sehatra iray ahafahana mifanakalo ary teo ambany fitarihan'ny FS hatrany ny fananganana izany. Tapitra nefa ny asan'ity vovonany ity eto Madagasikara. Nanamafy ny FS fa miandrandra fiarahamonina politika lavitry ny krizy izy ireo aorian'ny fikatona ny braony.
tanjona lavitresaka angambany a tena hoe prévention de crise ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy ary nitargetrany zareo moa zany dia tena hoe ny sotoavina dia ny fihavanana sy ny fafahana fampiraisaka ao anatin'ny fianajana sy ny etika politika dia ny tanjona dia tsotra ihany hoe analana fiarahamonina lavitry ny rao ireo antoko rehetrarehetra izay miditra ao anatin'ity sehatra hifanankalozany antoko ifanatsarana ny fanaovana politika ny ataotsika hoe mpiaramonina antoka ohatra ny fondation Frédéric dia tena hoe miaccompagner ny izay mpiaramiasa manana ataotsika hoe bonne initiative ho an'ny firenena mbola voniny ireo antoko ireo matoa izy mbola samyrotsaka ao anatin'izany dingana manaraka izay fametrahana mbola maharitry ny comité de suivi izany mbola itoy miasa manona an'izany ary mety hoe vitsy fa aminay tsy vitsy ny antoko roapolo satria raha nanao an'ny fivoriana fikarakarana zao espace de dialogue zao ny antoko tamin'ireo sime moa zany tsy enareo zay dia nisy antoko anankiroa indray ny antoko nanao politika zany fa maharesy lahatra ny zavatra voakatitra inona ny tanjona rehefa manao politika ianao ary ny antoko politika dia ireo ihany no tonga mety hoe mpitolotra na hoe nanao aingana mila homaniny zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiainam-pirenena anankiray indrindra raha hoe te hanana zany fiarahamonina tsy misy rahorao zany dia manomboka mitsara zany fifampiresahana zany ary ao anatin'ny espace de dialogue dia prévu zany ny dialogue pérenne sy régulier ary zavatra izay dia mety hametraka fototra tsara ho an'ny fiarahamonina raha tena tanteraka izy vitany alarobia lasa teo ny fisafidianana ireo mpikambana ao anatin'ny birao hitantana ity sehatra ifanankalozany ireo antoko politika io ka ireo antoko politika izay nanasoniny satam-pitondran-tena no nanao izany no tapaina ny fanindran-dalana tamin'io ihany koa ny fitsipoka ifey ity sehatra ifanankalozana ity feno 5 taona katroka izao ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM nadritra ny komity foibe fa 7 izay natao tany Morondava farany teo no nanapahana fa isy ny fanamariana manokana ny fa 5 taona ka ny alady izao dia isy ny fotoam-pivavahana ho fanomboana izany etsy amin'ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana raha ny fanazavana any Mahajanga kosa no anatanterana ny fankalazana ny fa 7 ny volana Novambra ho avy izao izay mifanojy ihany koa amin'ny komity foibe fa 7 sy ny zaika be fa 5 ho an'ny FFKM raha ny fanazavana voaray hatrany sy fifampihevitra ka hampisika fitiavana sy miasa tsara Hebreo 10:20 zany teny zany no torozotra manaiky atsika manisy ny fotoam-pankalazana zany teny zany dia manaiky atsika hikatsaka hatrany ny fifankatiavana anamafy ny fiomponana ary hevitra hatrany zay hanaovana asa tsara ho voninahitra Andriamanitra dia manasa atsika rehetra ry havana amin'ity fankalazana ny fa 5 taona ny FFKM ity mba hitondram-bavaka zany fotoan-dehibe zany ataotsika ho zava-dehibe ny fotoanan'ny FFKM amin'izao fankalazana ny fa 5 taona izao ka nobinatsika ny fotoanantsika rehetra ahafahantsika maneho ihany koa ny maha-olon'Andriamanitra atsika eto amin'ny firenena ny alady 20 janoary 2024 kosa no amaranana ny taom-pankalazana raha ny fanazavana hatrany isan'ny andrasany maro moa ny fanehoan-kevitra ireo ray aman-drenim-piangonana sy ny antso ataon'izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena andrasana arak'izany ny toyny nolaviny Hamas ny tolo-kevitra Amerikanina mikasika ny fampitsarana ny ady maharitra 10 andro ankoatr'izay takalinaina Israelianina 10 mbola voatazona ao Gaza no tokony soloina ary napetraka niaraka tamin'io tolo-kevitra io no takina ihany koa ny fanateran'ny Hamas ny fatin'ireo takalinaina Israelianina 9 namony eny no ny fitazonana azy ireo etsy ankilany nanaiky ny sosikevitra Israely ary nampanantena fa hamotsitra gadra Palestiniana ho fanampin'izany na izany aza nefa no lavin'ny Hamas ny tolo-kevitra satria tsy mifanaraka amin'ny fitakian'ny vahoaka Palestiniana zany hoy ny Hamas raha mbola tsy milamina amin'izay lafin'izay ny toedrara dia nanambara Israely fa hanitatra ny tanàna Ozana any Cisjordanie
nambarany ministry ny teti-bola israelianina Bezalel Smotrich izay mipitarika ny antoko sionisma ara-pivavahana fa fanapa-kevitra manatantara izany ary raha ampidirina ao anatin'ny drafitra ny fananganana tanàna 2020 vaovao amin'ireo faritra Jody sy Samaria vao aingana ny tanteraka ny tanàna 7 amin'ireo 2020 ireo na antsoina hoe ex-nihilo. Naneho ny ahiany momba izany hetsika izany anefa ny fikambanana tsy miankina israelianina antsoina hoe la paix maintenant izay nilaza fa hanova tanteraka ny endrika sy Jordania io fanitarana io sady ampitombo ny fanjakazakana ataon'ny Israely. Nanameloka an-kariary ny fanitarana ireo tanàna ozanan'ny Israely ny firenena mikambana satria mifanohitra amin'ny vahaolana na roa sy ny roa tonta hamahana ny olana palestiniana israelianina izany.